Zanahary io, zanahary io, aty zay hividy zanahary io, zanahary re olona, zanahary tena mahery, aty ve hividy zanahary io. Ohatrinona le zanaharinao ramose? Tsy ty ramose tsisy vidiny ty fa zanahary enjana be ty fa tsy zanahary ohatran'ny endry le rony reny a. Yes zay. Vitasoan'ny aliny aby vitasoan'ny aliny aby, asika aby manontolo. Iaho zany dia mpivarotra zanahary aho, tsy mpivarotra fa mpizara. Satria io zanahary io dia mitovy amin'ny raha rehetrarehetra hiany, misy soa misy ratsy, tsara hafa io fatak'izay hiany. Tsotra le izy ry zokisany sy zokisany sy zokisany, tsotra be zany le kaozeto zany, resaka fanavaozana hiany, resaka fanavaozana hiany. Ivao aia moa sika toy, iavao aia, fa zao iaho da manana zanahary. Ny zanahariko zanahary enjana be io zanahariko io satria io ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Ivoatra ho aiza moa hanavao inona moa, fanavaozana ve? Tsotra fotsiny fanavaozana tonga de feheziko eto. Raha te handroso Madagasikara, raha te handroso ny olombelona eto amin'ny Madagasikara, de tsotra fotsiny ny vahaolana, ny Coran fotsiny, avadika Allah, le Jesosy, ary avadika Coran, Alkoranina, le evanjely. Zay fotsiny ny fanavaozana eto Madagasikara de tapitra miakatra ny soratra. Averiko ihany, le Jesosy tianareo be io, Andriamanitrareo, ivavahanareo, angatahanareo, fahasoavana, fahasalamana, vola mankarena. Io Jesosy io fotsiny, jerevy tsara le fampianaran'ny T4, za tsy T3 fa T4, T3A sa T3B. Jesosy avadika Allah, evanjely sy baiboly, avadika Alkoranina. Zay zavatra anankiroa zay ny fanavaozana tokana eto Madagasikara. Sisan'izay de satanisme, diabolisme, nihilisme, zay fotsiny le izy. De io Coran io, io Coran io, io Alkoranina io boky masina nahidina ny anjely Jibrily, Gabriely tao amponin'ny Mohamado io, boky be 410 toko, ary any amin'ny 9,000 mahery ny andininy. Io boky io tompoko no atao lalam-panorenana.
aleo za irediredy eto ndray ahy zay le izy leo irediredy eto ndray ny adala satria ny adala tsy ho tonga ho amin'ny fikaonandom-pirenena mihitsy raha zao no mitoy sady tsy ho invitendry le rontsika ny tsy ho avy any koa tsika sady noho izany anisan'ny rediredy ihany ny resaka eto fa aleo ahy mba irediredy kely satria zay le mba asako le mba mirediredy kely eto ambony tany eto de zay tompoko le izy zavatra tsy possible zany satria raha possible zany de za zany mimpanjaka de vidio ary aho mpanjaka mpanjaka amin'ny Madagasikara raha possible zany nofinofiko zany de mety possible androsy amin'ny Madagasikara de ho azotsika dadabe ratsiraka dadabe o any amin'ny mozoleo mifo azy ianao de za zany le mpanjaka rasta mitondra ary le David Soma koa mitsofoka ao Mahamasina misafo mitafika miaraka amin'ny cuir be sy ny rehetrarehetra rock be zany rehefa lasa rock ny président amin'ny Madagasikara de androso Madagasikara rehefa olona pirediredy olona dala olona rasta no mitondra amin'ny Madagasikara de androso Madagasikara tsotra be le izy fa raha mbola tsy zay de tsy androso Madagasikara en plus n'izay miangatsanaka le fanavozana satria ve ny FFKM majoritaire de hoe ny FFKM foana ny atao engarany eto amin'ny zanaka eto nefa misy ny silamo misy ny fomba gasy misy ny tsipino misy ny tsaikotsony fa tsary kristianina aby ny zanaka malagasy de miangatsanaka zany nareo raha tonga de ny kristiana sa zay ve le fotom-pisainana malagasy hoe zoky ray aman-dreny tsy haiko hoe zao hoe fa tsora miangatra le izy de zay ny koziko zay zaho aho fidina mpanjaka amin'ny Madagasikara de ny Coran ataoko lalam-panorenana tsisy akoatran'izay le fiainana ianao olombelona le fanavozana ary tsisy akoatran'izay mihitsy le fiainana sy le fahamarinana izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana zay tsy mandalo amiko de tsy ho tonga any amin'ny ray fa zay navelany zanaka de ho avelany elony izao lay zanaka izao efa tonga indray Kristy fa ianareo tsy nalala azy de rehefa tsy ho aty amin'ny Kristy ianareo de i Kristy no ho any aminareo ka zay fotsiny le izy io finoanareo io nareo nge mino e zanga moa hiteny hoe tsy mino nareo malagasy fa maninona no sarahina ny finoana sy ny politika raha tena mpino tokotrany ianareo fa tadidio fa tsisy fanjakana masina teto ambony tany ka nanasaraka ny politika sy ny fivavahana sy ny finoana na ny hindoisme ara na manao an'izany fa na Donald Trump sy ry Macron ara manao an'izany evangelista reny kristianina reny iry zala anglisy tsy afaka hisaraka satria tsy afaka hisaraka amin'ny fanjakana ny foto-kevitra de tsy afaka hisaraka ny foto-kevitra masina sy ny foto-kevitra mirefarefa amin'ny tany ka amin'ny fanontaniana le problema mantsy tsotra be fanavozana le problema aiza daholo ary le inona raha zany le méthode aiza daholo ry manampahaizana bac plus 666 be tatasika isan'andro eny amin'ny télé be méthode be matematika sy be tsy fantatro tsony aiza raha zany ikrevana an'le fanavozana ikrevana an'le repoblika ikrevana an'le État vaovao le fanjakana vaovao
sarotra be zany satria anao matematika x plus y sur 666 indray ny sasany de égal la inférieure de le exponentielle de logarithme de le neurone de le proton neutron fa zatoka de ny kozany adala sy mipaminany sandoka tonga de efa mazava be fotsiny mahita valiny ny adala sy mipaminany sandoka vetivety ohatra ny manontany la hoe aiza misy tsena kely de ary nala kely de ary famalina ihany la hoe inona famaliny ny adala any la sy ny misy demony any la hoe inona ny fanavozany eto Madagasikara de zay nykoziko zay hoa avadio ala le Jesosy tianareo be io de avadio alikoranina le evanjely tianareo be io satria zavatra ray ihany zany ary mitohy ary le faharoa lazaiko le ala sy le alikoranina raha mbola enjana lavitra ary enjana loatra zanahary enjana lavitra sy enjana loatra no le zanahary nareo diso zanahary nareo ry fanavozana sy ry vahoaka malagasy de mampalahelo zay araky ny koziko le fefoka enina mihitsy indray ny alenareo tena tsy le fefoka enina mihitsy indray le 666 no ataonareo sampy hitondran'le fanavozana tsy izy rery ny 666 fa tenisan'ny retraretra 666 daholo afa-tsy za ary afa-tsy ny coran sy ny alikoranina ka zay ny koziko zava-pona le vavaka isan-kalahady zava-pona le université betabe zava-pona le politika statasika matematika filozofika elektronika tatasika raha ohatra sarahana ny fivavahana sy ny fitondrana amin'ny fanjakana sy ny firenena takizay ihany koa ny fitondrana amin'ny fianakaviana takizay ihany koa ny fitondrana ny tena de mipetraka amin'ny fanontaniana raha tsy olona ohatra anazy zao zany loha mba hizesta kely koa sakizavatra tenisany foana ve ny hizesta generaly ahe kolonely ahe ingénieur ahe zao ahe zako mba hizesta kely raha tsy lasa olona mpisorona daholo zany ny olombelona zay le koziko hoe ny olona koa za zany tsisy fivavahana afa-tsy resaka la science de l'homme zay my fivavahako science humaine satria tsy haiko ny dikan'izany fa science de l'homme science de l'homme tsy haiko ny dikan'izany fa zay my fivavahako ary zay my vahaolana ary zay ny olana ny olombelona ny olana ny olombelona ny olako ny olombelona no melohany zanahary ny lanitra sy ny tany rehefa tonga ny andro fitsarana ary efa melohany de ny eto ambonin'ny tany andeha anaraka ny vazava zany nareo hoe le laïcité tsara fa ambonin'ny laïcité zany resahako zany théocratie zany resahako zany fa tsy laïcité théocratie ary théocratie taky ninona théocratie hoentin'ny tenanay zay tsy amono tenanay zay zany hoe tsy iranianina akory tsy taliban akory tsy état islamika akory tsy boko haram akory tsy fa koranika ary koranika hoentin'ny tenanay ve de amonomono fahantany olindra hoe tsy mitovy hevitra amiko ianao na tsy mitovy fironana amiko ianao de ho likideko ianao ho alatsako ny rahanao vinoko ianao ho exécuteko ianao ho ankahalako ianao tsia raha ny tenanay de tsara ianao an'izay mihitsy fa misy fomba ohatra ny fomba ny dadandrenam-polo merina ny fomba fiady de zay ny lazaiko tsy
tsisy fikakoatran'izay le fanavozana ho any azany tonga de koziko eto mihitsy le fanavozana satria za ohatsy ho tonga any mihitsy ary za tsy ho invitena mihitsy raha zao invité ho fa zay toute façon na invitena zay fotsiny koziko coran alcoran de za no mitondra ny firenena tahaka ny mpanjaka zay fotsiny any am'izay fotoana zay foana ny rivo-doza zay kapo-janahary ny tsaboina foana ny tsaboina zay kapo-janahary foana ny valala zay kapo-janahary foana ny kere sy ny mosary zay kapo-janahary de ozy izy razoko be mon colonel hoe tsy manam-pahavalo izy afatsy ny mosary de ohatr'izay ihany koa ny koziny dadabe Andrinapolo Merina hoe tsy manam-pahavalo izy afatsy ny mosary fa tonga ary ty zafikely ny teny aminareo sanatria akory amindravinja na ipendipendina ka amalivaly any dadabe Andrinapolo Merina zay masina mihitsy ary amin'ny sasany fa amiko ny fahavalo de ny olona tsy manam-pahavalo afatsy ny olona zay mosary zany tsy rarahiko satria zanahary lanitra sy ny tany no mamelona an'izay zava-mananaina rehetrarehetra eto amin'izao tontolo zao tsy mba gaga ve ianao izy any nanome anao vary sy loka maly sy rehefa avy eo ary rapitso reo olona rehetrarehetra ireo zany de olona afaka baka sy afaka sepesenjana be daholo matoa mahita vary sy loka izy ka zay ny koziko tsy mosary lesy ny olana dada fa ny olana zay ny koziny mibandy aty arina am'izay tsy manana olana afatsy ny olona ka mivonona ary iady satria matoatsika miresaka olona de miresaka tsika ady tsy fihavanana de zay am'izay le politika de enao nefa tsy andresy amanady araky ny koziko teo raha tsy olona mpisorona firenena mpisorona ohatranazy zao za mpisorona zao mpisorona n'le zanahary ny koziko anareo teo satria nandeha ny aza ohatra anareo ihany nandeha ny aza de nahazo zanahary nareo mety nahazo diplôma nahazo profesera nahazo dokotera tsika rehetrarehetra samy zanak'Andriamanitra daholo Andriamanitra tsika rehetrarehetra samy zanak'Andriamanitra daholo de samy mandova avy aminy daholo de tsisy fianarana de io zanahary ko zay le koziko anareo ampianariko anareo am'izay le zanahary fa nareo mantsy zany afangaronareo le hoe raha vo hoe ody gasy Andriamanitra de mifanipaka aminareo nefa mitovy ihany zany ny zanahariko le tsy tia olona ny koziko anareo teo ny olana tsinony ary sarotra be olana resaka olona io satria ohatra ny resaka vatolampy izy io akisano ny vatolampy de voaovanao ny olombelona de ny olombelona 30 tapitrisy raha Madagasikara ny tokony olombelona mpisorona nefa tsy sarotra be koa nge zany koa nge tsy hoe raha masina hosotroina akory na hoe lanitra hotakariny fa zavatra omponao ao le izy sotra be ohatran'izao koziko zao zay ny koziko aza resaka asasina resaka blabla sarotra be hitady lalana izy akoatran'izay hoe any amin'ny fokotany ny atsahany ny atomboka ny fikonan-doam-pirenena de avy eo miakatra any amin'ny commune maninona koa raha lazaina eo any amin'ny fiangonana mihitsy hoaingany inona zany le satria zay hoa c'est le moment où jamais anaovana refondation araky le cause teo le cause tsika hatram'izay fa inona le refondation zaho azo isan'ny refondation zany koziko zany ny atonga de tsotra be tsisy resaka blabla tsisy boky ngeda be tsisy projet ngeda be tsisy diplôma ngeda be tsisy vola mankarena ngeda be tsisy fisolokina ngeda be tsisy fitiavakarena beta be tsisy blabla ngandrina beta be tsisy palitao beta be
ary tsisy tele, tsisy radio, fa tonga de zay koziko zay fotsiny vahaolana, zay kozin'ny adala zay ny vahaolana, zay kozin'ny rasta zay ny vahaolana, avadio alikoranina ny lalam-panorenana. Ny alikoranina leo aloha azavaiko kely inona ny alikoranina so tsy fantatry ny sasany. Ny alikoranina dia boky nahidina tamin'ny mpaminany Mohamado tao aorian'ny mpaminany Isa na hoe Jesosy Kristy, izay tao aorian'ny mpaminany Mosa na hoe Moizy. De zay fotsiny le problema amin'ny Madagasikara. Nampianara mivazaha an'le baiboly izy, nampianara mivazaha an'le evanjely izy, fa izy tsy namaky baiboly ary tsy micomprendre an'le evanjely. Izy afaka baka, izy afaka CP, izy afaka BBC, izy ingénieur, izy fa tsy fantan'le hoe inona le mesazin'ny baiboly ary inona ny mesazin'ny evanjely. De lasa fanatisma be fotsiny le izy jusqu'à 2026 hoe ataovy FFKM no mitarika ny fitaonandoam-pirenena. De inona ny alikoranina? Ny alikoranina de toy amin'ny faminaniana rehetrarehetra hatramin'izay teto ambony tany teto, ary tsy vitany toy amin'ny fa farany de farany tao aorianan'i Jesoa zany io. Le Jesoa eto mbola problema, mbola zay mbola afaka mbola manisy tonga de teoria am'le Jesoa. Fa tsy voatery ho terenareo zay hoe le Jesoa le hoe fantsika, le Jesoa le hoe tao amin'ny tranon'omby. De le hoe tsy nahita hôtely ry zareo, tsy nahita chambre. Tsy voatery zay le teorian'ny tena ty zao tontolo zao ty, ka velao zay mba hanao ny teorianay de zay mihitsy le teoria koranika. Zay mihitsy le teoria koranika zay. Hoe misy tantara sy témoignage momba ny Jesoa, momba ny Maria, momba ny Zanahary ny lanitra sy ny tany, tao aorian'ny tena hoe tao aorian'ny Jesoa Kristy. De zay zavatra zay ignorenareo zay zavatra zay. Nefa tsy lavitra am'le fivavahanareo ihany zay zavatra zay, ary mirenforcer ary an'le fivavahanareo zay alikoranina zay. Karaha mba liana ihany ianareo, na de kely aza, amin'ny resaka tsy hita maso, amin'ny resaka finoana. De tokony hanana sofina ianao an'izany zavatra tenenin'ny bandy zany nareo. Fa zay, ny olana, ary tsy vitan'ny olona raha fa ndraindray ny biby koa raha mety mbola olana. Zany zao ny bibiko zany manao olana ao ambadika ao izy, le biby keliko. Maka fanahy izy amin'izao zany mitoran'ny teny masina sy ny fanahy masina zao de alainy fanahiko. Idiran'ny devoly izy de alainy fanahiko, satria fantany hoe tiako izy. Fa mbola saka ary zany fa maika fa olona, de zay ny koziko hoe ny olana, ianao ny olana. Raha tsy olona 30 tapitrisa na 15 tapitrisa sy mihoatra farafaratsiny, ka hoe olombelona manantsaina sy olombelona mpisorony Zanahary ny lanitra sy ny tany. Laso vetivety aloha. Azo vetivety aloha fa tena miditra le devoly. Diran'ny devoly le saka keliko tiako be eto ambonin'ny tany de menomenonao izy nefa de lasa déconcentré. Fa tsy koa zany fa toizantsika ihany ny combat. Hitanareo zay? Ohatran'izay le fiainana eto ambonin'ny tany. Saka kely zao iny. Zay le hoe kakerin'ny amboa kely tiny.
maika zany fa olombelona. Ka olombelona ny olana, olombelona ny olana, ary olombelona ny vahaolana. De zay koa ziko zay, tsotra be, tsy mila resaka bobaka be le izy. Alikoranina ny atao lalam-panorenana raha tena mino tokoa ny malagasy, araka ny lazaiko hoe tsara kokoa. Za tena mijoro vavolombelona n'izany rangahy, tsara kokoa tompoko sy mamy kokoa noho ny salamo, ny Davida, noho ny baiboly, noho ny testameta taloha, no reny tena tenin'i Jesosy Kristy reny. Tsara lavitra no reny zany ao anatin'le 114 chapitre ny koziko anareo teo. Fa tsy ahoana ny fomba natsofohana an'izany ao anaty atidohanareo? Ka zay koziko hoe za tsy mino utopika le firenena masina eto ambony tany, utopika. Fa samy olo-masina ny sisany azoko atao. Na tamin'ny andron'i Moïse ary raha mahalala fa nanaraka azy de fa mivadiky impiry-polo impiry. Juska taty amin'ny mpanjakan'Israely farany taty tonga de mivadika tamin'ny Zanahary dolo. Utopika le zany hoe utopika zany ny olombelona tsara fanahy, zay ke dikany zany. Zay le koziko hoe ny olombelona ny olana. Utopika ny olombelona tsara fanahy, noho izany utopika ny firenena miadana azy firenena mandroso. Fa nareo vazaha reo raha tsy mandroso zany reo, fa mampanankarena an'ireo tonga de mangalatra aty amin'ny lahy reo. Zay fotsiny pain bar. Tanlahy mbola valina dala daholo zao zany vala rehetrarehetra zany. Valin'olona tsisy diplôma zany no tsy sarotra le fiainana. Araka ny koziko hoe le Jesosy mbola manala sala hoe iza marina le Jesosy. Zay zao manana teoriana Jesosy. Zay zao manana teoriana Jesosy hafa mihitsy. Hoe io Jesosy io de tsisa fa Josué ihany io, Joshua ozy tsika. Na io Josué ozy tsika. Io ihany le Jesosy. Io zanaky Maria. Fa le Maria anabavy Moïse. Fa tsy le Marie le lazaina fa masy Marie ty. Fa Maria anabavy Moïse. Anabavy ny Arona. Ohatra, teoria anankiray zay, za tsy hiditra lalina be amin'izay fa anisan'ny teoria. Ary zany hitanao amin'ny Coran zany, satria ao amin'ny Coran zay mihitsy ny etsonan'ny Mariam ao amin'ny Coran, Marie zany, renin'i Kristy. Hoe ry Mariam ozy izy anabavy ny Arona. Zay. Ka zay ny koziko hoe le Coran mamy kokoa, matsiro kokoa, ohatrin'ny hoe tantely mamy kokoa noho ny pibasy masaka ohatra. De aleonareo mihinana citron zay hihinana tantely. Fa tsara kokoa izy citron sy tantely. Za nge tsy miady amin'ny tena hoe finoanareo malagasy. Izay arangaranganareo amin'ny FFKM nareo io. Ny atsy resaka fanatisana. Manana finoana nareo, ekeko zany. Manana finoana ny Zanahary nareo, ekeko zany. Fa manana finoana ny Zanahary daholo ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany eto hatramin'ny biby ary. Fa diso amin'izay le fanomponan'le Zanahary, zay fotsiny problemako. Za zany te hanatsara an'le finoanareo, mba ho finoana malagasy marina nareo vahoaka tsika malagasy zany amiko le vahoaka le ivelan'izao tontolo zao vahoaka hafa mihitsy rangahy tsika. Zay no mampifora atsika zay le koziko hoe le mifora. Le mifora no famantarana am'izany faminaniko zany. Am'izany faminaniny mpaminany sandoko zany. Mpaminany Gentlisy. Mpaminany Rasta. Fa zany mbola resaka mystera daholo zany hoe fa maninony Jesosy ny lava volo ny symbole notra anazy ao.
Fa nga moa Jesosy tsy nilazana hoe nisy devoly, lazana hoe adala oatra anazy zao, lazana hoe gadrao vonoy oatra anazy zao. Gasy na nareo mino de hitondra soa eo amin'ny fanahinareo. Zay le zanahariny koziko teo hoe mitovy amin'ny odi-gasy ihany io raha afaka makany amin'ny odi-gasy ianao de hoe mba ataovy zay apetin'ny fiainako, apetin'ny asako, apetin'ny vady aman-janako, apetin'ny fahasalamako, ny fidiram-bolako. De zay ny pendipendenana andehanana any amin'izao mpamosavy rehetrarehetra sy mpamoakatra rehetrarehetra zao. Eny fa hatramin'ny ry dadapasy sy ry dadamopy rary mitovy amin'izany ihany. Nga manao resaka oatranazy zany ry dadapasy sy ry dadamopy ranareo. Ny ao de tsotra be fotsiny le izy. Na nareo mino de mino hatramin'ny farany, hatrany amin'ny politika, hatrany amin'ny fanjakana, hatrany amin'ny lalàna, hatrany amin'ny firenena, de feno finoana. Fa tsy manao tsy tany tsy aparafara, anara-dia amin'ny vazaha be tsy mifora. De rehefa lahady miresaka finoana, de rehefa latsinainy miresaka fanjakana sy firenena ivelan'ny finoana, averim-piana ny famantarana. Isa-taona eto an-tanàna misy tsaboiny, misy rivo-doza, nisy mopera ve anankiray, na pastera ve anankiray teto amin'ity Madagasikara ity, nisy manam-pahaizana ve anankiray teto amin'ity Madagasikara ity ka niteny hoe Kapojanahary. Nisy malagasy ve anankiray nieritreritra tao an-tsainy hoe Kapojanahary ange ty siklôniny ty rivo-doza ty traboina ty valala ty fahantrana fa sisan'izay de resabe sy sambo-drivotra fotsiny ary zava-poana io resahanareo rehetrarehetra lazainareo fa politika io. Ohatra fotsiny zao ny koziko am'le resaka lalànanareo sy le lalàna ny Zanahary ny lanitra sy ny tany topoiko zay zaraiko aminareo. Fa samy manana ny Zanahariny io, fa araky ny teneniko hoe ny Zanaharinao ve nahavitra anao, fa za manana Zanahary enjana be mahavitra anao. Ohatran'ireny mpivarotra rehetrarehetra ireny ihany ahako, hitanao fa ny andray tsy soloky, ny andray tsy resaka taoky, tsy resaka mampiomehy fa tena de vrai zany koziko zany. Ary ny koziko hoe vakio ny Coran zany tsy zangy le izy en fait, fa le Coran Alkoranina io, Alkoranina io tsy hoe boky mazinoara akory ka hoe tsy ahitan'io elana na antidahary, tsy ahitan'izany boky mazinoara zany elana antidahary le tena vrai, satria fantatra ela tsara fa ry Donald Trump, ry Macron, ry za tsy tenen'le eto an-tanàna, amiko de tsotra be le izy ny fiangonana eto an-tanàna, ny kristianina sy ny mpanan-karena de mivavaka amin'ny devoly daholo. Eran'izao tontolo zao ny miliardera, ny tsotra be le zay ny koziko hoe na ianao mino na ianao tsy mino hatramin'ny farany, fa tsy hoe minomino tapany de voky tiako kely le kristisianina tonga de marary daholo ny ainy, voky tiako kely le protestantasianina tonga de hoe devoly io, adala io, aza meno an'io. Fa nga tsy zany ny nanaovana ny Kristy moa nefa nareo milaza nareo fa kristianina. Fa nga moa tsy ohatran'izao nataoko zao no nataon'ny Kristy, nanohatra amin'ny fanjakana sy ny fiangonana. De zay ny koziko hoe fifanoheran'ny lalàna, ny Zanahary sy ny lalànareo malagasy zao tonga de tsoroko iny any tonga de hitsiko eto. Misy karazan-drongony maro be zao eto amin'ny tena ambony tany eto ankehitriny, rongony maro be. Fa zao ray amin'ireo rongony ireo ihany ny par défaut, rongony par défaut. Ray amin'ireo rongony ireo ihany ny tanany Zanahary ny lanitra sy ny tanany nanao azy sy ny eritreriny, ohatranao olombelona io ihany nanao azy. Ray amin'ireo rongony betapeta be ireo. De inona ny zavatra misy? Inona ny zavatra lalàna? Inona ny fietsaram-belatsia? Nataondra olombelona mitovy daholo ireo rongony rehetrarehetra ireo sisy.
fa rehefa rongony de rongony. Tanareo le izy, tanareo le fitsarambela tsisy le famonon'olona, ary le satanisma sy diabolisma ao ambadiky ny lalan'ny olombelona, na de milaza ary izy fa kristianina mino an'Andriamanitra, de jerevo ny lalàna ataony. Ka zay mandrara ny zavatra nataony Zanahary de manjara ny Zanahary, zay indray le kozan'ny adala. Hitanao, ny adala ngeo ahenjana ihany indraindray. Matoa ianao manenjika zavatra nataony Zanahary de manenjika ny Zanahary ianao zany, satria hozy izy ianao hoe tsy neritra. Sa ianao hiteny ohatran'le ohabolanao malagasy hoe nanaonao foana ohatran'ny Zanahary nanao ny lalitra hoe. Koza izy ianao hoe nataotao foana zany fa manaova lalitra renao raha mavita, de hozy ianao hoe zay mavita intelligence artificielle. Ny intelligence artificielle anao zay créenao à l'image-nao de devoly. Raha tsy intelligence artificielle mifototra amin'ny courant, hitanao zay koziko zay. Fa jerevo ny intelligence artificielle anao fa mandahan'ny courant, hitanao le koziko. Ka inona ary ny ilaina an'le université, inona ny ilaina an'le matematika, inona ny ilaina an'le filozofika, inona ny ilaina an'le andany andro be any am-pianarana raha tsy hamoaka teoria ohatran'izany koziko zany. Zay. Utopika, tsisy lalana akoatran'izay io lalana fanavozana anareo, tsisy lalana akoatran'izay. Verina amin'le resaka sorata eo le resaka rongony teo. De gaga am'izay nareo tratran'ny cocaïne sy tratran'ny loro sy tratran'ny héroïne sy tratran'ny toka daholo le tanora malagasy. Satria tany am'le niforononareo sy niforonon'ny zanak'olombelona daholo, tany am'le rongony niforononareo sy le niforonon'ny zanak'olombelona daholo am'izay ny nandeha, satria ny raranareo, ny tapenanareo le voajanahary. Fa za tena mino zato isan-jato. Fa raha libéreny io jamala io eto ambony tany, eto amin'ny Madagasikara eto, tsisy ankizy andeha hisotro toaka akory ary. Tsisy ankizy andeha hihinana roro, tsisy ankizy andeha hihinana cocaïne, raha tsy de hoe ankizy maditra angambany, de arak'le kozy hoe tena maditra hoe amony tena ny tanjony na amony olona na tsy eko. Fa le voajanahary to adinonareo. Tsika malagasy nge tsy manana teny hoe naturel zany, na de forcen'ny sasany hoe natoraly ary, voajanahary ny tenintsika. Satria araky ny kozika hoe tsika hoa firenena enjana be tsika, matoa mifora sy manana an'izao kolotsaintsika rehetrarehetra zao. Fa tokana ihany ny lakile an'izany rehetrarehetra zany de zay koziko zay hoe alikoranina. Fanjakana masina, fanjakam-pisorona, araky ny lazaiko teo hoe tsy voatery hanapa-doha olona tsika, tsy voatery hamono olona tsika, tsy voatery hanakenda olona sy hilainse olona ohatrany any amin'ireo tany arabo ireo tsika, tsy voatery hanao an'izany tsika manana amin'ny fomba tsika. Ary zay mahatonga anahy hoe za tsy musulman ozy anareo musulman, fa tsy za miteny anareo fa musulman zany mba mitovy amin'ny variable rehetrarehetra ihany zany. Samy manana musulman io fa tsy hoe fehezanareo hoe ry zareo sunnita ihany na ry zareo shiita ihany na ry zareo. Fantaro aloha le zavatra resahanareo, zay nareo vao miteny fa ny qualification an-tandrefana zany hoe musulman de tsy maintsy voatery ny sunnita. Tsy voatery ka, ny atao hoe musulman de mifototra amin'ny boky atao hoe Coran averiko ihany, fa aminanina velona amin'ny boky 410 toko sy chapitre, nahita ny Zanahary ny lanitra sy ny tany ho atsika amin'izao 2026 zao, sy ho an'ny anariana rehetrarehetra. Zay le alikoranina zay. De tsika malagasy reto mihitsy, tsika malagasy nge za nge mino, tiako teneno hoe te hitentea zany hoe te hitentea ako, fa indraindray le izy kivy ihany satria zay ny koziko hoe tsy tellement efa ratsy lolo loatra, satria le zay koziko zay hoe resaka olombelona le izy. Le finoana zany amiko zay koziko hoe za tsy teny hoe za hoe musulman, za hoe sunnita, za hoe shiita, za hoe
kristianina zany zao tsy hiteny an'izany a satria variable zany fa ny zavatra teneniko ny fivavahako dia zay no lazaiko hoe ny olombelona science des hommes ny fivavahako ny fahafantarana ny olombelona satria raha tsy mahafantatra ny olombelona ianao tsy hafantatra ny zanahary ary raha tsy nahafantatra ny zanahary koa ianao tsy hafantatra ny olombelona fa ny olombelona ny olana dia ahoana ny fomba hanovana ny olombelona tsy haiko lahy fa zay le izy zay no mahatonga amin'ny tena ohatra hoe coran zao ohatra hoe za zao eo to dia tsoroko mihitsy hoe za zao sarotra be amiko mihitsy ny hanambady olona tsy manana n'izany filozofiako zany zany fivavahako resahako aminareo zany hoe coranisme zany tonga dia tsy possible tsotro zao fotsiny raha tsy hoe efa naturel ao amin'le olona mihitsy ohatra ny anazy zao naturel atao anatiko mihitsy zao fivavahako zao raha tsy efa naturel ao amin'le vehivavy zao fivavahako zao dia tsy possible ny ivadiako aminy raha mifijeriko radical any coran satria tsotra le izy na 1 na 0 fa tsisy ny ao ampovoany tsy maintsy misy ao zay le exceptionnel fa vitsy dia vitsy ary mbola mystère fa amin'ny akapobe ao ny en règle générale dia na 1 na 0 ka raha tsy olona ohatra anazy ao mifototra amin'ny coran tsy afaka vadiako satria le olona ny olana satria tsy hitovy mandrakizay mihitsy na le vibration na le ovotra na le fomba fisainana fa amiko resaka fahakanosana le hoe andaotsika hifanambady nefany avy eo lasa zavapoana le fanambadiana lasa manorosory le fanambadiana lasa manorosory anao le olo-tianao satria eo vao fantatra hoe zao ny toetrany eo vao fantatra hoe takiny ahoana ny olombelona ka zay ny lazaiko science de l'homme fahafantarana ny olombelona zay ny fivavahako dia araka ny lazaiko hoe raha tsy mahafantatra ny olombelona zay fotsiny lakile an'izao tontolo zao ny olombelona firy no invitenareo amin'ny fanavozana olombelona firy ny eto Madagasikara raha ohatra hoe ho anontanitsika zao ny fokotany hoe inona ry vahoaka amin'ny fokotany dia eto amin'ny fokotany eto isy olon'irarahany rasta ve eto amin'ny fokotany eto izy nareo misy rasta eto amin'ny fokotany eto misy mifokan'le sora eto misy mihinana n'le vinany eto fa eno an'ireo bandy reo ve le arinareo bandy reo ary firy amin'ireo bandy rasta sy mifoka vinany reo ny tena ohatra anazy ao fa tsy hoe mangalatra mamono olona mandroba mandratsatra na ao amin'ny samy mifokan'le sora samy rasta ary mbola tsy voatery mbola tsy mitovy koa ny olombelona tsy voatery hitovy ka zay koa zika hoe lasa inextricable les solutions ampandrosoana amin'ny Madagasikara malgré tous les scientifiques tous les techniciens satria feno technicianina nge Madagasikara tsy lavoko zany feno technicianina enjana be Madagasikara fa zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ny littérature rate supérieur amin'ny science dia au même niveau en science satria ny philosophie no mikoty ny idéologie no mikoty aty amin'ny littérature amin'ny fijeriko azy ary manao matematika ihany ny bandy philosophe sy ny bandy littéraire mahatonga manao débat ohatran'izao ataoko zao fa littérature direct hatray science direct tsy haiko hoe science pure ve zany sa impure tsy haiko fa zay le izy zay amiko tsisy dikany le université tsisy dikany le fiangonana ary tsisy dikany le fanjakana raha tsy manontany an'izany zavatra notaniako zany hoe ho aiza maro inextricable ny solution hoe ampandroso amin'ny Madagasikara zany fa ny adala ohatra anay dia zay tsy maintsy hitenika ny anay nge zay mitanteka ny anay nge raha ohatra probabilité ny jerena dia zéro ny hoe anarahan'ny olona n'izany zavatra tenenina izany za zao ara tsy manana fiangonana zany akory tsy manana secte zany ary tsy eritseritsahanana n'izany satria raky ny teneniko anareo ny olana donc effort personnel le effort tena national fa tsy effort tena hoe forcena fotsiny hoe petatoko za zao am'izao manao effort personnel am'izao zavatra ataoko zao tsy de hoe effort be milanja ny azo fijaliana akory sanatsy fa mba effort kely fotsiny mba hoentina eto amin'ny fiainana eto ambony tany zay koa za zao tsy
diso nareo raha mieritreritra anangana sekta dia anangana fiangonana dia ka za andrava fiangonana dia andrava sekta, zay ny ataoko, zay ny atoko, zay le mba asako. Fa tsy anangana sekta mihitsy aka raha misy olona fotsiny resa lahatra am'izany resahako zany de io ny coran. Raha misy olona resa lahatra amin'ny coran de zay izy vao hoe mitovy fivavahana amiko, ekeko na ao anatin'ilay samy coranista raha mety mbola isy mazava ho azy tsy fitovy mpijery fa engany ka tahaka ny fianakaviana rehetra, tahaka ny fireneny rehetra de ay ihany no miara-miaina sy miara-monina na de zany ary ohatry zany le zavatra iainana eto ambony tany eto fa tsy hoe resaka Madagasikara tokana, Zanahary tokana, vahoaka tokana, araka ny koziko teo. Miresaka rongony ihany tsika, miresaka jamala ihany tsika, poipoiriko any amin'io resaka io mihitsy le resaka, satria io resaka zavaboary kely voninkazo anankiray io ihany de fa ahafahako za manameloka n'izao tontolo izao amin'ny anaran'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany sy ny mpaminany rehetrarehetra sy ny mpino rehetra ankehitriny amin'izao 2026 zao. Tsy hitady zavatra bobaka, tsy hitady zavatra betsaka fa voninkazo kely anankiray ohatran'izay maniry eo ambonin'ny tany de fa ahafahako manameloka. Ny firenena sy ny olombelona rehetra eto ambonin'ity tany ity ka fanavaozana aiza le tianareo atongavana, fionandom-pirenena aiza le tianareo atongavana raha tsy miresaka zavatra ohatr'izany nareo, satria amiko zany tena miala tsiny tena mifona. Koza izy ahako rehefa manontany tena ahako hoe inona moa zany tompoko, inona moa zany tompoko lahy sy tompoko vavy ny iainako eo anivon'ny fiarahamonina manenjika voninkazo amin'izao 2026 zao. Ça paraît bizarre ohatriny hoe adalàna le fanontaniana petrako fa zay fotsiny le izy. Inona moa zany ny toerako eo anivon'ny fiarahamonina manenjika voninkazo? Inona ny fanavaozana tian'ny fiarahamonina manenjika voninkazo atao? Alako bika tsy tiako tare ohatra anazy zao, zay le hoe bonne présentation, mila manao akanjom-borizano, paozim-borizano, volom-borizano, voronangozo zay vao bonne présentation. Alako bika tsy tiako tare ny voninkazo nataon'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany rarana, irika ray fotsiny zay tompoko ao anatin'ny irika anarivony anamelohako an'izao tontolo izao, sy anamelohako ny vahoaka malagasy, anamelohako ny kristianina zay. Io na any France any, zao anankiray zao, za zao tena misaotra betsaka be any colonel, mon colonel koa, satria tena efa tena moramora kosa amin'izao le resaka mega de mipotrapotra mivoaboaka daholo ny secret-an'ireo tandrefan'ireo avoakan'ny olona ao anatin'io atao hoe tambajotro io, atao ao anatin'io hoe tambajotra mondial, zany hoe ny internet ny rezahako eto fa tsy hoe resaka tambajotra sosialy kely ny lisany ary ihany ny fantatry lisany fa le internet. De zay zao mahita hoe na any a France any ary nge na any Amerika any de mitovy amin'izao zava-misy eto a Madagasikara zao ihany, ny olona nandra be daholy, olona bomboklaty be daholy, olona bourgeoisiste daholy, olona capitaliste daholy, olona mpanandevolona eto amin'izao tontolo izao nge zany. Fa matoa izy mandroso no elahy hoa mbola nandra noho izy ary Zanahary tsy miangatra, fa matoa elahy gida maimbo eran'izao tontolo izao de elahy ihany no tokony meno latsiny fa tsy raha valomanana, tsy raha joelona, tsy mivazaha, tsy mifrantsay, elahy olombelona malagasy no mirefarefa amin'ny tany. Io ohatra resaka toetsaina ny resahanareo, toetsaina fa zay le resahako, toetsaina olombelona zany toetsaina zany.
hany ara-patezitra loatra ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany de ozy izy hoe ripao am'izay le olombelona satria tsisy fikatsony na zanaharin'ny lanitra sy ny tany ike tsy nanao diktatura taminao hoe tena tsy maintsy manaraka azy ianao fa ny lozika mpiainana sy ny matematika mihitsy no manao diktatura ny lalàna mihitsy no manao diktatura hoe rehefa mipita arabe de jerena tsara aloha ny antsy ny akavisy ny akavanana zay vao mipita fa jerevo zao tsika eny amin'ny arabe eny zao tsika de jerevo raha malala zany fa le olona mandeha eny amin'ny arabe indray ny tezitra raha vo dominao na vo klaksonenao na vo inona ny fanavozana ataony lahy am'izany mandeha eny amin'ny arabe eny na mamanimany raha nytita olon-dehibe oatra anazy zao fotsy volo mamanimany eny amason'olon-drehetra eny vo mahita de mamany inona ny fanavozana tianao atao am'izany tonga ange mivazanana vao an'ity Madagasikara ity niaraka ny basy sy niaraka tamin'ny baiboly satria tellement olona kansinandra loatra ny teto fa ianao mieritreritra hoe hatramin'izao ve zany mbola vita ve zany jerevy eo anaovany anao io tanao le izy vo zanaka hatramin'ny sainao ka ninonao le fivavahan'ny disoneta za tsy miteny hoe le baiboly raha namaky baiboly ho alisany de malala n'izany zavatra resahako zany fa lisany fanatika ary hipokrity takotakonana fotsiny le baiboly de toute façon kena ny katolika raha tsy navela namaky baiboly ohatrany ankehitriny musulman tsy avela mamaky coran ka reo boky anakiroa reo no manameloka an'izao tontolo izao fa tsy zahako boky anakiroa tsisy resaka bokaka ny fanavozana sy ny tena hoe resaka blablase resaka teknika zany hoa vita foana mandeha ho azy zany rehefa azonao le tsodrano avany amin'ny tena tsy hita maso fa reo boky anakiroa reo no nampidininy tsy hita maso teto ambony tany ary indrindra moa fa ny alikoranina zany de zay vatra tena enjana be io ka le Madagasikara amiko afaka mino an'io izy le malagasy afaka mino an'io satria premièrement raka nyteneniko teo hoe mifory izy taranaka masina izy zany na tsy tadidiny tsony ary zany ary tsy fatany tsony ary tsy rarahiny tsony fa nga tsy hitanareo le ao anaty baiboly ary tsy mifora ary tsy mifora identité zany mifora zany teto ambony tany teto ao anaty baiboly eo donc zany nareo zany terrain tsy vazanareo fa nareo malagasy terrain fertile zany nareo ambolenan'ny coran sy ambolenan'ny fanjakana masina ka zay koziko na fanjakana masina fanjakam-pisorona teokratika mifototra amin'ny boky fa tsy mifototra amin'ny telo zay ray na ny ray zay telo na ny fito zay dimy na ny tsaiko tsony fa mifototra amin'ny boky 114 chapitre mbola pitsika ny boky baiboly ho tradition satria be da be ny zavatra enjana be ao anatin'io baiboly io fa aty amiko tsotra zany le izy ny coran no nanazava ny baiboly ary ny baiboly no nanazava ny coran fa boky anakiroa reo fa ny tena pura indrindra de ny alikoranina satria io ny zandriny io ny farany io le atao islam le alikoranina ny atao islam fa tsy hoe komorianina akory ny islam hoe komorianina hoe salam aleikum de komorianina de miezana komorianina resanay ny komorianina resan'lay ny komorianina eny ary fa ny coran ny atao hoe islam fa tsy ny komorianina na ny arabo na ny iny zao faraparana iny zao Donald Trump mitetitetiky ny anao amerina ny zavatra nataon'ny Bush George Bush namono any Saddam Hussein sy nanapotika ny Irak sunnita salamo sunnita de iny fa nitetitetiky ny tamana de naikanao an'izay koa any amin'ny Iran de nanao vava nanao an'izao Allahu Akbar isorako izanaharin'ny lanitra sy ny tany fa nidofotra tamin'ny tolany izy tanareo le izy inona moa miracle ho koziko anareo akoatran'izany zao nefany amiko zao ny le États-Unis tsy hoe milegaliser an'le tiako teneny hoe za tsy hoe miaro be an'ny Iran fahatany
satria Iran siita, Iran persa, za siita, za koranista. Fa le Donald Trump mihitsy no mitetateta hiady amin'ny islam, satria evangelista kristiana manao croisade, zay foana nge le izy manao croisade. Fa nidofotra tamin'ny tolàna satria jereo tsy hoe ny iranianina nenjana be akory, fa le Hormuz, le détroit d'Hormuz, le zanahary lanitra sy ny tany, le configuration zany hoe zay ka aza miady amin'ny zanahary zany raha Trump. Raha tsy aresy ela, tsy ny iranianina niady tamin'ny lahy teo, fa le islam ambanimbaniany lasenjikenjehany lany niady amin'ny lahy teo. Miresaka détroit d'Hormuz tsika, détroit d'Hormuz, Cap de Bonne Espérance, tsy haiko hoe za ve tsy afaka CP, fa raha tapenandry le rony ny canal any amin'ny détroit d'Hormuz any de hidina aty amin'ny vodin'ny Madagasikara aty ny lalan'ny toekaren'izao tontolo zao. Ary raha to laka hiditsika koa ny aty de ahoana, de azotsika zao tontolo zao, azontsika siron. Zay lazaiko hoe mbola resaka tsotsa be zany matematika na troisième lesy zany data fa zao le izy. Le izy resaka mazika le izy. Na nareo mino ny mazie na nareo tsy mino ny mazie. Za mino ny mazie satria za zao nefa nahita amin'ny mazie mivantana. Tamin'ny boky enjana be zay tsy tantarako betsaka tamin'ny 11 taona. Kopela Bandakamo, tany amin'ny Bandakamo io boky io. Zay nge mahatonga na ohatran'izao mpaminany ohatran'izao satria efa tsy mbola kely mihitsy aho zany efa destiné ohatran'izao. Za mino fa tsy nisy taminareo ny hoe 12 taona de nahita amin'ny boky mazinoary. Io boky mazinoary io ankehitriny tedaviko eran'ny internet tsy hitako. Le olona tompony hitako tratratrako trasy any ivelany any le rony. Ary milidary le rony ankehitriny. Enganela mba tsy tamin'le boky no nampiasaindry le rony an'le izy fa amin'ny hera-pondry le rony. Ny tiako lazaina de zay. Zay zany le tena clé an'le zavatra resako eto zay. Tena misy ny mazinoary. Tsy nono. Nareo ny mazie zany, mazie tokoro, zany hoe ny herin'ny tsy hita maso zany. Tena misy. Tsy ino. Za tsy mino intsony satria efa nahita io masoko roa io, je jure devant Dieu. Eo anoloan'ny zanaharany lanitra sy ny tany no mitsotra eo anatrehan'izany fa nahita an'izany zavatra tsy hita maso sy ny herin'ny tsy hita maso zany avy amin'ny boky. Boky mainty io, boky mainty ny Lucifer io. Mba tsy ilazako hoe io boky mainty ny Lucifer io no mitantana an'izao tontolo izao. Ary io boky mainty ny Lucifer io no miteraka amin'ny fanjakan'izao tontolo izao sy ny fiangonana ary ny finoana sy ny fivavahana eto amin'izao tontolo izao. De boky iray ihany koa nefa miady amin'io. De boky nalefan'ny anjely Gabriely, nalefan'ny zanahariny lanitra sy ny tany. Avy amin'ny alalan'ny anjely Gabriely tao am-ponin'ny mpaminany Mohamady. Zay mbola mystère koa io mpaminany anankiray io mazava ho azy. Mbola mystère io fa tsy voazava ny lahy zany io ankehitriny. Boky sisa nitany lahy, boky rangotra koa be tonga de ohatr'izany. Io boky io ny fotoran'izao bandy zao, ary io boky io niko aziko hoe io boky io rery no maharesy. Any boky rehetrarehetra eto ambony tany eto ka zay no lazaiko hoe fanavaozan'inona no tianareo atao. Fa anankiroa ihany le izy. Na zany resahako anareo rehetrarehetra zany, de za mpanjaka amin'ny Madagasikara. Na zay tianareo rehetrarehetra ankoatran'izay, de tsy ho tafavoaka velona nareo. Ary tsy nareo rery fa zao tontolo zao mihitsy no tsy ho tafavoaka velona intsony. Io zao ny canicule mifrappe an'i Europe. Tsy ny canicule rery le sy data no mifrappe an'i Europeanina. Ny tsy mifora, ny tsy miraraha ny zanahariny lanitra sy ny tany. Fa hatramin'ny taranany ary efa vitsy de vitsy, efa tsy mana-taranaka intsony izy. Efa miozongozona ngeza amin'ny Babilônina zany ivirotany. Fa lisa ny zafikely amin'ny Babilônina matoa hitady lalakafa, hanondrotra ny FFKM, hitondra ny fanavaozana, hitondra ny indray fanavaozana, hitondra ny fitronandoha-pirenena. Fitronandoha-pirenena quelle méthode? Araky ny koziko hoe raha tsy zany lazaiko zany. De jereo fa tsisy adala noho
amin'izay hoe zavatra efa tsy nety teo aloha ihany ny avirimberina hatramin'izao. Inona le zavatra tsy nety teo aloha? Le repoblika, le kristianisme, le tribonaly sy lalàna misy, le filozofia hitondrana an'le maha-olombelona eto amin'ity Madagasikara ty. Ka raha fanavaozana dia zany zavatra lazaiko zany improbable zany, satria raha possible zany dia Madagasikara, za tena migarantira, zay ny koziko teo hoe za efa nahita aho afa-tsy hoe atoro, zay ny asahiko manao zavatra ohatr'izao. Rasta tsy haiko inona, kozy ohatran'izao ataoko, kozy ohatran'izao, efa nahita an'le herin'ny tsy hita maso aho zany. Joro vavolombelona eo alatsehan'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, fa efa hitako ny herin'ny tsy hita maso, fa afaka atsoina ny tsy hita maso dia tonga. Atsoina amin'ny resaka soratra izy, ary amin'ny resaka boky. Zay ny koziko hoe mifototra amin'inona, ny zavatra rehetra mifototra amin'ny boky. Fa le boky masina Alikoranina nefany no bokin'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany mandresy ny boky rehetra. Tsisy rarahiko amin'ny mazinoaran'ny lasy, mazinoaran'ny langy afitsy. Adalàna angely mazinoaran'ny lahy. Mazinoara, ary mazinoara mitovy amin'le finonom-poana sy le fiangonantsika ihany. Aleo indray raha mazinoara tonga dia mahazo miliary ialahy tonga. Jereo fotsiny teto an-tanàna. Ahoana moa ny ekaran'ny olona teto an-tanàna ireo présidentsika filoha mamim-bahoaka rehetrarehetra teo aloha ireo. Tsy raha mandrika ve ny ekaran'ireo teo? Ny sasany mety niala tamin'ny raha mandrika, ny sasany niakatra tamin'ny raha mandrika. Ka tsy Madagasikara rery ny masina zalahy, fa zao tontolo izao sy ny tany aman-danitra masina. Ka tsisy aresan'Andriamanitra zany tenisany na hoaiza na hoaiza. Fa ianareo zany matoa manamboatra, mitady, fanavaozana, mivoana amin'izany resahako zany dia miady amin'Andriamanitra nareo ohatran'izao tontolo izao. Raha veriko ihany tsy haresy azy nareo. Jereo ho foananareo ve ny tsaboina, ho foananareo ve ny fahantrana, ho foananareo ve ny rivo-doza, ho foananareo ve ny dahalo. Inona ny rafitra ho apetakareo amehan'izany? Ho resinareo ve ny vazaha be tsy mifora? Amin'ny resaka koltora, amin'ny resaka ara-kolotsaina, amin'ny resaka ara-tafika, amin'ny resaka vao mahay ara-loza, roviny elahy vao havita an'ireny tena Beethoven sy re muzika klasika ny vazaha reny. Inona ny ataon'ny lahy eto? Mialatsiny fa jereo le mozika amin'izao fotoana izao. Tsy te hiasika amin'ireo zanjy-kely. Aleo izay hanao mozika, hanao mozika. Fa ao anatin'ny mozika misy ny atao hoe mozika. Dia jereo le mozika nilisany amin'izao. Dia jereo mozika taloha. Zany dia midika fa mekely ny tany ary mepotika hatrany hatrany. Zay le izy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar.